Ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana oktobra dia hahatsiarovana ny fahaterahan'ny Repoblika voalohany ho an'ny teto Madagasikara. Nitondra fanehoan-kevitra mahakasika izay fahatsiarovana izay ary Atoa Jonah Andrianarivo, mpitarika ny Zaikaben'Imerina andao raha tsika izay fanehoan-kevitra izay. Tokony tsarovana amin'ny fahaefatra ambin'ny folo oktobra dia tsy ilay fanamarina amin'ny Repoblika amin'ny Madagasikara ihany, fa koa ilay andro nanamelona n'andriamapandry ho faty satria fantatry ny frantsay tsara fa anisany olona misongadina izy teo amin'ny fiarahamonina Merina, azo raisina hoe olomanga ka tsy tiany vazaha, tsy tiany frantsay isy olomanga mijanona eo amin'ny tantara. Tiako tsongaina dia hoe tokony ho tsarovana hatrany ny tantara Merina ary adidin'ny Merina no manao izany koa, dia tokony fantarina koa ireo olomanga Merina, na toy tsy hoe ho ataon'ny malagasy rehetra zany fa eto Merina tokony asongadina zany, fa tsy ny hoe zay alahatra ny vazaha ho tsarovana ihany no tsarovana. Dia manarak'izay koa dia ilay efatra ambin'ny folo oktobra dia fetin'ny Repoblika. Tiany zareo ny vazaha zany zay manohana azy taty aoriana asongadina tsara mihitsy fa hoe efa tsy fanjakana Andriamanjaka intsony Madagasikara fa Repoblika, ary tsy maintsy tazomina Repoblika hatrany na mety zany na tsy mety ho an'ny Madagasikara.